Tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny iraky ny Sadek tariny Body Tantely Radody Ralarosy andinika sy hijery akaiky ny fanomanan'i Madagasikara ny fandraisana ny fihaonana tampon'ireo filoham-panjakana sy gouvernemanta mpikambana ao amin'ity vondron'ireo firenena aty atsimon'ny Afrika ity ho tanterahina eto Antananarivo amin'ny volana Aogositra ity fihaonana ity. Ankoatry ny fihaonana amin'ireo tompona ndraikitra dia hisy ihany koa ny fanaovana tombana ireo fotodrafitrasa ampiasaina amin'ny fandraisana io fihaonan'io toy ireo toeram-pandraisam-bahiny ny seranam-piaramanidina raha ny nambaran'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Isy fahatapana ny fifamoivoizana amin'ny ampahandalana anelanelany anivo rano avaratra sy antsiranana any amin'ny lalam-pirenena fahaenina ny talata 9 Mey manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora sy sasany. Ny asa fanamboarana lalan-drano no antony fiaton'ny famoivoizana raha ny filazana avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Manoloana izany dia manentana ny mpampiasa lalana mba hanaraka sy hanaja ireo toromarika rehetra omen'ny tompona ndraikitra any an-toerana ny ministera. Tetikasa miisa 13 no voakasiky ny fampiaton'ny gouvernemanta amerikana ny teti-bolan'ny USAID. Roa amin'ireo no amin'ny sehatry ny fanabeazana raha toka amin'ny sehatry ny fahasalamana avokoa ny ambony hoy Rindra Rabarnirina Arson, ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha ny vahiny tamin'ny fahita lavitra tsy miankina izy ny faran'ny herinandro teo. Maro ireo veriasa vokatra izany. Misy kosa nefa hoy izy mba afaka nafindra tamina tetikasa hafa izay vatsiana mpamatsy vola hafa ihany koa. Mbola mitoy androany ny fahatapahan-jiro mifandimby teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Mbola miiba dia miiba ny haavon'ny rano any amin'ireo tohi-drano mamokatra angovo raha ny nambaran'ny orinasa Jirama. Niakatra ho 13.7 megawatt hatramin'ny 15.5 megawatt ny angovo tsy maintsy tapahina raha ny fanambarana trano. Mandidina nora 2 ny fahatapahana amin'ireo toerana voakasika izany. Ho tanterahina rehefa avy eo amin'ny 4 ora alina ny lalao fiadin-toerana laharana 5 eo amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika amin'ny taranja baolina lalavina anaty efitrano sy kazivehivavy na CAN futsal. Iady izany laharana izany ny ekipa pirenena malagasy izay ifanandrina amin'ny Egyptianina. Androany amin'ny 4 ora alina no tontosaina ao amin'ny complexe sportif Moulay Abdellah Maroc ny lalao.